an addict with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy. Ie, am'lahady ny fotoanatsika amina fahinana ambin'ny folony volana manomboka amin'ny ray ora atoandro etsy amin'ny CFM etsy zany hoe eo zany no afantarana hoe iza no isolotena amin'ny Madagasikara any Suisse. Ie, fa miaraba ny mpijery ny trimine aloha amin'izao maraina izao dia zay efa nitenen'ny Christian zay amin'ny lahady izao zany ny finalany end of the week Madagasikara efa natetitetika nandalondalo tety amo zay nampafatapatatra ny évolution an'izy efa feno anankifolo zao ny finalista dia amin'ny lahady izao zany no déterminena hoe zany champion Madagasikara isolotena antsika any a Suisse amin'ny farany volana zay dia anisan'ny finaliste Jess Black miaraka amiko eto amin'izao dia ngam le no présentation kely ny tenan'le Jess Black. Ewa, faly miaraban'ny mpijery ny morning day dia faly miarabanareo men morning day aty Samaraina ihany koa. Faly mandray anao ihany koa? Ewa, araka izay tenenin'ny big tovolahy zay Jess Black anisan'ny mandray anjara anatin'ny concours international end of the week. Ewa. Dia ahoana ny fomba nanaovanareo ny fifanitsanana tsy nanahirana be ve ahoana ny fahaizan'ny olona sy ny fitiavan'ny olona n'izay tontolo ndraby izay amin'izao fotoana izao? Mety hoe izy dia hoe nanahirana fa mety hoe tany anatin'le sélection ana MC ngamany somary tsy hoe sarotsarotra koa fa le be da be zany le MC le tokony nandray anjara tsy mandray anjara amin'le izy koa ngamany tsy haiko na le mba mampiakatra an'le niveau an'le zavatra zany hoe isorana ihany aloha be da be ny MC ny soratra anarana rehetrarehetra ndamin'ity taona ity be da be mihitsy zareo tao dia sorana koa ireo nametraka tonga nanao concours l'izy mety hoe plus hoe par rapport am'le niveau ngamany le niveau efa tsara raha le finaliste anankifolo reo aloha dia efa tsara be reo avy eo moa Jess Black zao anao dia mo versus DJ kely eo dia jerentsika fa efa misy niveau le izy zany fa zany hoe mila ampina dia surtout koa ny zavatra somary ohatran'ny décevoir kely zany tsy dia nisy vehivavy mihitsy nandray anjara tamin'ity zany hoe nisy ihany nisy soratra anarana ihany zany fa nintsana. Izy moa zany mazava ho azy fa concours na freestyle zany hoe tena mamorona eo ianao efa nisy toana nandalo teto moa nanao demo teto kokara sy ny akama fa azy totsy. Saiko teneniko teo fotsiny hoe tokony asiana sokajy vehivavy mitokana mihitsy zany zay zao efa nieritreretana mihitsy zay zao nieritreretana nefa na dia zay koa ara ve dia hoampy le problème zany hoe raha ohatra hoe asiana zay sokajy vehivavy mitokana zay hoe dia hoampy hoe tena nanovana division vehivavy raha ny vehivavy manao rapy eto amintsika tsy fantatro aloha. Inona nieritreretinareo hoe mety ho sakana hoe mahatonga ny vehivavy hoe tsy savy mandray anjara amina fifananana ohatran'izao? Ny angamba ny tena hitako hoe sakana amin'izao zany alio tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa hitako hoe les références na hip hop le rapy tsara ataoko hoe entre guillemets hoe tsara mihitsy amin'izao zany ohatrany tsy dia misy tsony dia lasa na le olona le mba maka inspiration amina zavatra tsara zany lasa tsy hitantsony zany akana inspiration dia lasa na hoe tianao ara zany le vehivavy dia lasa efa diso le bazeny anaovana an'le izy satria mety hoe ny rappeur vehivavy malaza amin'izao Nicki Minaj io tsy zay tsy dia hoe tenenina hoe ny tena top indrindra amin'ny rap tsy haiko nazanareo le tika tenenina hoe moment zany le izy koa zay raha rehefa ohatrohatran'ireny zany ny ohatrany hoe référence dia lasa mitovitovy amin'izay koa le rapy ataon'le vehivavy ohatra raha vehivavy ny resahana zany hoe tsy nisy tsony ny référence atao hoe MC Light, Radika, Missy Elliott zay hoe olona tena nitondra style isan-karazany tao anatin'le mozika. Dia amin'izao izy laza vitsivitsy laza plutôt pop ny rapy na vehivavy moa surtout na ny lehilahy koa rehefa manomboka ame pop kely zay izy amin'izao zany
dia normal raha ny rapy eto amintsika koa lasa mivadibadika ohatrohatran'izay dia zay le mahatonga tsy fifankazahoana amin'ny olda sy ny eny efa ny raminy iny ny fifankazahoana ny olda sy ny any zay ndray aloha mety misy kely an'izay satria zay koa le izy hoe ny référence io zany rapy resaka référence hoe be da be ohatra hoe tamin'ny année 90 ny be da be ny rappeur hoe afaka nangalana tahaka ny anarana s'inspirena dans anatin'le mozika par rapport any amin'izao koa izy be da be fa plus tsy misy le diversité ana style sy zavatra zany nefa tsy dia mi-existe tsony anatin'ny rap lasa mitovitovy daholo ny rap rehetrarehetra zay rehetra manao rap dia mitovy daholo tsisy tena hoe mitrandraka style hafa eny ary somary hiditra kely ao anatin'le final moa zany tena hoe zany hoe mbola sakiresakely amin'ny Just Black satria izy manko zao ohatrany hoe tiako hoe alohan'ny hidirantsika anatin'ny final zany dia aleo fantatra hoe efa ela ve hoe inona no nahatonga anao tena hoe tafaroboka anatin'ny hoe anatin'ny rap ny zavatra ataonao dia enao manao freestyle zay mbola ho hitantsika rehefa avy eo hoe tena efa nisy zavatra hoe base ny anaranao hoe ohatran'izao zany anaovako an'ity sa hoe io zany fandehan'ny zavatra io zany fa ela zany ny tao anatin'ny tontolon'ny hip-hop sy tsy ny hip-hop rehetra zany fa anatin'ny reggaeton soul koa fa io zany tsy hoe ny anarana hoe misy base ny anarana hoe nisy école nidirana hoe ny anarana an'le raha fa le raha zany rehefa tiana ka tena ataonao amin'ny foa dia ohatran'izay hay ho azy le izy ary zay naaprécieko antsika rappeur sasany rehefa manao an'le raha zany dia mba ataovy amin'ny foa ataovy amin'ny tena amin'le norme fa aza hoentina fahatanytany surtout amin'izao manko araka ny tenen'ny big to efa tsy dia le référence le rap amin'izao efa manomboka fa tsy dia amin'le nitiavana an'le rap taloha ntsony zany efa hoe mitovitovy araka ny teneniny misy ary moa ny sasany efa mitaingina gadona sasany iny moa tsy hidirako lalina fa rehefa hanao an'le rap zany dia aoka mba atao amin'le tena hoe norme arak'izay na rapy azy taloha zay satria nitako koa zao dia tena mivatambatana ty hoe tena tany taloha dia tena zay ranga tena rap mandrak'izay tena rap ary tsy ova amin'ny rap forever tsy haiko manina fa amin'izao efa tsy hita soritra eny amin'le rappeur ntsony zany le fanaovana an'le hoe rap forever tamin'izany fotoana zany nanomboka tamin'ny tsy fantatro hoe 2006 nakany dia hoe nalaza ny rap dia hoe tena zay ranga rap fa ny problème antsika eto mora influencena amina zavatra anankiray zay ny tena hitako amintsika eto hoe malaza ny tak 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 dia lasa nanao an'iny daholo nalaza ny génération dance floor dia nanao kanefa tokony no tena rehefa tena hoe ino no fotoranao hatramin'ny farany dia ino no ataonao ohatran'ny style maleo raha hoe indesintsika fitadiavam-bola raha dia style maleo sy style ambondrona fotsiny jereo ireny zao tsy mba niovan'ny raha nataony fa jereo mbola mitana ny lazany mbola maleo zany mbola mahafeno collision mbola mahafeno palais des sports mbola raha dia zay ny teneniko antsika hoe rehefa mbanao an'ity raha ty zany dia oka mba ho fotorona hatrany farany zay ny andohana zany no fotorana amin'ity hip-hop ty na muzika rehetrarehetra mihitsy zany ny tena raha eny io moa zany ady hevitra lava be mihitsy satria zao ohatrany hoe raha nienon'ny soprano tamin'ny raha vahiny zany teneniko tena tsisy ifandraisany amin'le soprano amin'izao fotoana mihitsy zany ohatrany hoe niditra variété izy niditra pop izy zany dia efa tena safidiny iny ohatrany hoe veliko fa tsy haiko ma dia nefa ohatran'izay tena Christian nefa be da be koa le tonga dia le vao nahita soprano dia le izy amin'izao nitany totrony hoe zay zany na hoe vao enao meny psychiatre de la rime tamin'izany meny psychiatre de la rime tamin'izany anao dia tena hoe mahafinaritra mihitsy ny meno an'izay mahafa mihitsy le raha mety hoe ny olona mihaino soprano amin'izao tsy hihaino an'izany raha hoe ampianona hoe ka zao iny za natao soprano taloha mety tsy nitiako iny fa le amin'izao nitiako za mihevitra hoe ngambany le mety izy moa zany lasa mitatra kely fotsiny sika fa le fisokafan'le olona amin'izao ngambany ny mety le anarana hitondrany an'le zavatra ataony no mahasarotany anareo zay efa namolavolan'le rap teo aloha hoe tokony tsy ataonareo rap tsony zany zao zavatra ataonareo zao efa zavatra hafa misy ty ataonareo ty dia tsy mitondra n'izay hoe resaka hoe asiana référence hoe
raha catégorie zany le rap hoe rap nao anay zany a mety mampita an'le izy zany a raha rehefa manotra ny olona am'izao zay dia afaka miteny an'izay hoe ny rap dia ohatr'izao fa tsy le ohatran'le ohatr'izao ohatra dia nefa n'izay hoe mety ihany koa nefa be miteny an'izay koa eo koa le izy manko satria le musique koa miévolue io manko ohatra zay teny Christian zay zao inona zany zao ohatra hiteny zao Christian zany hoe reny zavatra ataony soprano reny zany dia inona ny hoetsonany reny zany nefa fa misy rap le izy za zao mahita hoe le zavatra ataony soprano na ny zavatra tsy haiko amin'izao fotoana zao l'Algérino na reny rehetrarehetra reny na frantsay ohatra zany zao efa niova kely koa blako dia efa tena hoe miditra anatin'ny tontolona pop mihitsy zareo fahitako anazy zany raha ny fomba fijeriko manokana zany dia zay fa io moa zany ady hevitra hafa mihitsy aloha tsika iverina atanatin'ny tsy tapitra mihitsy zany zay ary za matahotra tsy eny tsy matahotra moa zany fa hoe mitombo foana ihany le kara misy eo amin'izay fa tsy haiko hoe inona ny mety ho vahaolana mety ho raisina izy koa ny ako fahitako an'ilay zany hoe tsireo zao ohatra hoe am'izao anie zao ny hainao manjery be da be raha ataoko hoe raha mihemitra ohatsyntsika hoe 15 ans lasa fitsika ny hainao manjery nefany maninona ny olona na ataoko hoe na ny internet raha mbola tsy ohatran'izao internet amintsika am'izao nefa maninona ny olona tamin'ny génération tamin'izany zany na nitady an'le mozika any am'zay mihitsy fa ny am'izao zany ohatrany hoe rehefa lasa be indray le zavatra afaka hitadiavana an'le mozika dia zay vao lasa ohatrany tsy mitady tsony indray ve tsy fa mety hoe zay anisan'ny na après koa ny hainao manjery koa zany tokony manao an'izay travail zay koa ohatra zay Christian zay hoe tokony hoe miteny tsara hoe satria avany koa manko le fanazavana an'izy hoe ty mozika zao ty ohatra zao satria ny olona mety tsy mahafantatra izy mety hoe olona mitabataba io anao dia rap zany any zany tsisy tsy hainy hoe inona am'le izy fa zay fahitako anazy anatin'izay aloha efa tazako atsy Mr T aloha zay mandefa ny mozika atsika afahan'ny Jazz Black ihany koa manao karazana demo atsika amin'izany ohatrohatr'izao ny zavatra ho hitantsika amin'izany finale ny End of the Week izany etsy amin'ny CFM etsy Anosy andro alahady io andro alahady io zany after alahady farany amin'ity taona ity alahady foana tokoa le izy alahady foana ny after alahady moa zany zay am'izay anaran'izay dia inona zany no ataontsika zao ny ataontsika zany zao i Jazz Black ty anisan'ny épreuve anatin'ny End of the Week misy moa ny épreuve anankidimy le izy texte libre dia acapella dia MC versus DJ dia freestyle bag dia cypher skills dia ty épreuve atao ty zany ty le atao hoe MC vs DJ zany dia Jazz Black contre DJ Mr T zay zany no enotsika kely demo kely anao sehatra zany Mr T Jazz Black Okay. Yeah. Yo. Jazz Black Brandy Maker at a morning day. Yo. Tunga suena brand at a morning day. Jazz Black kumrake ket fa aina way. Jazz Black tandrigesa mtunda vibe tsara you vibe natural vetu Madagaskara yo. Tandrigesa fa mtunda real vibe yo. Watsike brand rehetra msemieno. Aizana warza lafatile rap say efante davla Tunga suar atom chumina fa Jazz Black so apia katapilin original net fa timi over. Original band or real lover. Tandrigesa fa mtunda vibration nam letino. Tile rap endesi na fa aizarta ole now. Yeah, Sunday from Lazaka Jazz Black ket ambony trap music na tety 3 fa Jazz Black misomara PF is fa ainda pick up ta all who am se piasan dreaming fa Jazz Black so atom tena the morning okay pick up one se men jeta anetran as I'm tapping Jazz Black I know so they are itangan yo Zanyar yo the first is DJ Jazz Black misoma phone every night and every day Razala Mr Timta dafa tsarisa na mitena resaka first is DJ yo bolam tu freestyle la fazam bola timial agnatin'ny rap ty zao bola tena lasa dal yo original na ty fa tsy miova flank to original rap game say bola real love yeah yo milatsaka kely za ane style old school irity fa tena tiany olona ny ty rap sa tsy mila rap klona fa Jazz Black misoma anazy bola afa ihany le style afa ihany le mampifika Jazz Black so style na so masika This is the end of the week
Just Black misoma eto manisy tsy fitsika rapiny na yo mola matoky tena fa za tsy ohatran'ny lisa zay mora influensena muzika tsisy dikany fataro Just Black de fatariko ny muzikany yeah yeah yo mbola tohizana ihany fety monsieur Christian otra milay bezala otra milay le mieny son pick up andra pick tofo lafa Just Black anatin'ny rapy mbola tsy miala amila anatin'ny rap sa mbola mitepy vity Just Black io representa easy royalty nety tsisy idirany resaka marijuana fenony rap fa mety aminao izy le mana yeah zany ary le izy natao an'olon'olo besy natao an'olon'ny ankizy rapina resina yaketo manitsy iskan l'original muslim band fa tsy Christian yeah mbola mitoy zao freestyle Just Black ingavy eto izao style nety mbola tsy miala amle rap originale mandray anjara end of the week concours internationale yeah mbola mitoy le freestyle ozia aizanao fa ty le rap zay natao asozia Just Black navy eto mitondra le tena izy yo aizanao fa zay le tena izy rap fona dedesinay mandra maty tonga de dana misaka sa real yo mbola mandeha ny rapy Just Black aketo sao mbola mampitapy amle freestyle magaka yeah Just Black ny tompondaka aizarenao fa zay le izy Just Black misoma le rap tena enjana mbola enjana miala tany zay vendrana yeah zany ary le versus DJ Just Black som rap fona everyday nety mbola tsy miala amle fotra raiky yo c'est faible tout de taraiky yeah end of the week is on mazava hoazy Just Black eto maikiny tsy mivazivasy milatsa aketo zao ny olo degaka hoe iza koa zany enjana zany sady manjaka izy anatin'ny freestyle yo Just Black ny anarany zany soma freestyle tsy mila nataratasy mihitsy zany le mana fa tonga de malama zao ny vava okaloha zava yeah tsahatra mihitsy mivava fa de miteny foana tena zafady so de remana ihany sezatsika tena izy io tena inona ny tena mampahazo ainanao kokoa le izy afenganiny Mr T sa izy ohatrany somary miadakadana iny mampahazo aina iaby moa zany io zany ma tena rap de tena hoe rap jeje mampahazo aina daholo rehefa amina trap io na bombap io na atao afainganina io na raha de tena fa Mr T nga daholo mikotrana kely amin'ny resaka hanina fa ohatra mbola tsy ampy anahy ianao mbola resika ary ianao Arnato izy Mr T no ianao hoe tsy manofo miteniteny amin'ny alina ana tena miavarina be mihitsy mijery le izy e tonga nareo any an-trano any zany de tokony hoe mieritretra hoe mba hijery an'izany na de hoe tsy tia rapy ary fa tena hoe le end of the week zay lalao le izy na de tsy voatery hoe tia rapy zany hoe mijery an'le satria misy zavatra le preuve anankidimy zany mahafinaritra mijery an'le MC mifaninana manao an'le preuve satria iny zany zao épreuve kely épreuve anankiray iny fa ankoatran'izay misy hoe misy fanatao teto koa le misy teny alefaso ny rapy am'ty teny ty de eo anao de tsara ka mahafinaritra na de zay mihitsy ny tena Christian hoe na de mba heny fotsiny ary ye araky ny mahafety an'le izy moa zany izy zany anisan'ny mpandray anjara anankiray ao anatiny ao misy bandy maromaro atao mijery atao Shadows Crimo reo olona rehetrarehetra reo zany de tena hoe samy manana ny mampiavaka azy de reo ve mety hoe misy ny faritra représente ny faritra maromaro eto Madagasikara misy ohatra hoe Château en fait zany zay tam'tia tany Fianaratsoa zay nanao ny akoatra ny teto tana zany de tany Fianaratsoa satria nisy hetsika natao zay tany Fianaratsoa zany de nanala loatra nanao présélection tany koa zay de misy solotena Fianaratsoa anankiray tam'ty moa zany ny alana tsiny satria be da be ny tanàna nangataka Tamatavy Majunga ohatra zany hoe eto atily izy nefa mbola nohon'ny fotoana tery sy ny ohatra zany koa zay koa am'izao vao miady mafy ao anatin'le satria zay koa mbola tsy de hoe misy manohana hoe firy de mbola
dingana voaloha zany dia mbola izahanaperaka tsikelikely aloha fa ny amin'ny heritaona tsy maintsy efa misy ny date efa prévu any amin'ny province Tamatave Majunga ohatr'izany Tuliara koa efa misy anankiray koa dia amin'izay zay vao tena ezahana hoe ho atao eraky ny faritra fa ny amin'ity raha hoe ny resaka représente aloha dia ny eto Tana satria ny tamin'ny voaloha koa zany ny tanjona dia hoe ny clan rehetrarehetra sy ny anona zany hoe samy mandefa ny champion après moa zany be da be ny clan tsy nandray anjara zany sady tsy haiko mety hoe tsy hitan'zareo ny impérialisme moa zany fa mety mbola ho hitany eo ihany izy rehefa manaraka dia zay ilay izy puis ny eto Tana aloha ny tena feno représentant sady zay to de niveau somary efa ambonimbony daholo areo raha reo finaliste anankifolo reo ny resahana eo amizay izy satria fantaniny fanalefako aloha le izy satria nandidy be mihitsy aty antany an'le izy efa ho anareo izay efa nijery ny end of the week tamin'ny sélection sy ny rehetrarehetra inona ny mety hoe mampiavaka an'io grande finale io zany hoe le karazana fifantsanana natao tamin'izay ihany ve niverina sa hoe tena misy épreuve vaovao mihitsy ny foronina hoe ty finale ty l'izy tsy hoe l'izy manko l'izy le amin'ny concours international an'le zany dia misy règle hitambarany rehetrarehetra le izy izy ve au niveau an'iny zavatra iny zany tsy afaka hoe manova fa par contre le mahona le zany hoe mampasarosarotra anazy ohatra zao am'le freestyle back zao amin'ny finale misy an'le mots misy ohatrany ohatrany ardoise zay zany dia anoratana mot freestyle koa dia mila ampidirany akoatran'le objet anankidimy alainy zany dia misy mot soratana tampoka izy eo ampovoany eo dia izy eo tsy maintsy atsofony koa ohatra zay zany amin'ny freestyle back dia sinon ny versus DJ zany au lieu de 20 minutes sasany dia atao 2 minutes 30 izy zany zay ny miaraka kely dia zay le hoe michoque zany amin'le izy hoe michoque hoe kenda zany tsy maintsy tenenina dia zay le taraiky vao faible zany taraiky zay faible fiable ny ilaina dia ohatra zay le izy hoe le zany critère hitsarany juge an'le izy daholo fotsiny amin'izay zany misy critère maromaro isaka ohatra zay teneny artinazy hoe raha ohatra tsy mahita tenenina tampoka dia efa ratsiratsy noty zany zay rehefa mifarany tena ny fihetsika raha ve mety tsaraina fihetsika tsaraina ny réaction publique tsaraina ny hoe ahoana koa ny le capacité an'le mifiakanjo end of the week daholo aloha ny t-shirt anaovana amin'io zany dia mety tsy de hoe any loatra ny tsarana azy fa plus amin'ny concours-na MC anazy hoe maître de cérémonie zany dia mila hoe ahoana ny afahanao captiver ny attention mpijery olona mety atsako an'le any ivelany any koa zany amin'le fandiana satria zay le tanjona hoe solotena ny Madagasikara mitondra faneva Madagasikara amin'ny ivelany amin'ny concours international anazy dia misy showcase eo moa zany mazava ho azy misy showcase eo iarahana amin'ny Miss Tasposka Faf Label Takdasingabe dia Tovla Spenji c'est un showcase eo dia DJ Mr T moa zany DJ officiel ao dia amin'ny animation Casse Legend équipe kolotsaina mainty rehetrarehetra dia zay ohatran'izay le izy amin'ny lahady zany fotoana tiany tena finale ty ho anareo zay mbola tsy nandeha tamin'ireo rehetrarehetra reo dia tongava amin'ny lahady etsy amin'ny CFM Ionosy mazavazava efa mora hita tsara mihitsy izy amin'izao fotoana zao tsy izy le hazohazo be teo intsony ia inona no afatry Jazz Black ho an'ny MC sy ireo olona rehetra mijerantsika amin'izao ho an'ny MC aloha voalohany indrindra dia tohizy zalany hip hop aza miovaova za mihitsy fa dia efa tohizy hoe fa io ny antsika io na ny hip hop na ny muzika mihitsy zany dia ataovy milay dia ho antsika tena public zany fataro zay tsara ozy ny teny ao amin'ny tena soratra masina ao amin'ny baiboly zay hoe dia tavy zay tena io zany hoe fataro ny rehetrarehetra ny zavatra dia azomo mafy zay tsara dia hip hop zany azomo mafy na ny muzika zay tianao dia ho an'ny end of the week satria iny moa zany ny tena antony natondia teto manasa antsika rehetrarehetra eto Tana na aiza surtout mbandekama rehetrarehetra ny tanàna hitosy ny manodidina iny miavia fa
lay fety be io end of the week io mazava ho azy tonga dia ao daholo ny MC rehetrarehetra mampirevy afaka misy artiste afaka tianao koa ao koa anao afaka mijery ny épreuve ndreo MC rehetrarehetrarehetra anatin'ny concours international end of the week dia tonga ava jiaby atsika rehetrarehetra fa milay be io amilady io normal be io fa ny fiavinareo fotsiny ny heran'io ho an'ny bandy akama rehetrarehetra ny tosy sy ny manodidina ho an'ny mpijery rehetrarehetra naiza zay nahita ny seho nataondra Jess Black teo moa dia efa ekopinareo hoe tena tokony ho avy zany sationany fotsiny reny fa anareo mahita izy poka be mihitsy eo rehefa ano ohatra nireny bomba ny Daesh reny ana teny fo hoe io concours rapy international eto amintsika zany atsika efa 20 taona zany nisy ny rapcast eto Madagasikara dia manasa atsika rehetra mba hijery surtout araka le teny Christian eo an'izay olona mbola tsy nahita hoe inona le izy be da be manko ny amin'izao na amin'ny page mbola manontany hoe fa inona ty revity inona taraiky kely any zareo efa final zay tongava amin'ny lahady eo amin'ny CFM manomboka amin'ny ray manomboka dia misy tirage au sort satria misy poule anankiroa le demi-finale zany dia tire anankifolo zareo dia sarana poule anankiroa dia ny roa voaloha miakatra dia ny meilleur troisième amin'ny poule dia zay ny team manao an'le finale zany dia amin'ny ray dia efa manomboka ny demi-finale voaloha dia tongava fidipidirana 4000 ariary zatra mirary dia mirary tokoa ao ny revy sy ny rehetrarehetra moto dia efa compris ao anatin'ny CFM ao dia efa zay nareo sisa any andrasana dia zay mila MC fiable taraiky c'est faible ok mirary soa anareo anatin'ny fikarakarana dia mirary soa an'ireo mpifaninana rehetra ihany koa manao zay mety dia izy fa manao exercice be zay fifaninana nahita le teo izy ty zay tena tsy maintsy mba manarina an'izay ihany koa zay amin'io ok ary atozy atsika ny morninina amin'ny fitsifito 20 minitra zao araka ny hitanareo any dia hijery ny rehetra reo kely ndray aloha isika hiaraka amin'ny Mia